Iresaka ny sehatry ny angovo sy ty ministera ty kosa resika ny fanafoana na ny fahatahampanjiro lava reny na ny délestage sy ny ampisy ny mangarahara eo amin'ny fomba fitantanana no anisan'ny tanjo ny ministry ny angovo vaovao fienena Richard kosa no tanterana ny maraina teo ary teny Ampandrinomby ny lanonam-pifamindrapa efana teo aminy sy ny ministra teo aloha Nestor Razafindrorika. Nambaran'ny ministry ny angovo teo aloha Nestor Razafindrorika fa zava-dehibe ny famindrapaefana izay kun-dalana ivoahana amin'ny krizy sy irosona amin'ny fampandrosoana maharitra. Ny fiatoan'ny famatsim-bola avy any ivelany dia niteraka fahasahiranana ny seha-piarina rehetra ka anisan'izany ny sehatry ny angovo raha ny voalaza nandritry ny lanonam-pamindrapaefana izay nitanterana teny amin'ny ministeran'ny angovo Ampandrinomby ny maraina teo. Eo andanin'izany nefa dia tsy afaka nampiakatra tarify ny fitombam-panjakana na ny orinasa jirama noho ny toe-javatra nisy teto amin'ny firenena. Ka noho izany araka ny teneniko teo dia nandalo fotoan-tsarotra ny firenena ary nanano sarotra ny fanatanterahana ny asa andavanandro na ny asa fanatsarana reo sehatra, seha-piarina, seha-pamokarana na sehatra fitsanjarana ny angovo raha tsy laza afa-tsy tany amin'ny jirama. Nanambara ny ministry ny angovo fienena Richard fa ataony vaindon-draharaha ny fitadiavam-baolana mikasika ny resaka délestage. Tsy toliara ihany no voakasika izany. Tsy miaraka avao Tananarivo itao somaly izy histoire saika anao grevy molo avaratsy any Tamatave Nosy partout ka tsy maintsy jerena miaraka io fa laha zao volanao indao tsy liara atao maty mireto koa ne zaho loka gasy raiky aby io gasy raiky aby io. Maro ny asa izay atao lahara-pahamehana. Voalohany dia ny androany iny antokony atao zay dia tokony jerena ny ampisy mangarahara kokoa fomba fitantanana eo inona marina moa zavatra misy eo tokony fantatry rehetra zany fa tsy konokononina ao anatiny ao raha vaky atsika amin'ny teny frantsay le izy dia hoe c'est une simple logique de gestion no ilaintsika comme toute société commerciale ao anatiny jirama. Zay voalohany. Faharoa hoe lavidavitra kokoa moyen terme long terme dia hoe tokony jerena ny ampisy restructuration amin'ny fomba fitantanana na ny mode de gestion ny orinasitsika. Rehefa avy eo tsika vao mahita zavatra lavidavitra ndray ohininy fa aloha adomoka dia hitantsika eo fa tsy mety tsony lay subvention ataon'ny fanjakana androany tsy mety tsony ny mitady manao pompier fond isan'andro fandao ametraka zavatra hoe mafona. Mbola hodiniana raha ny voalazan'ny ministry ny angovo ny resaka vente à perte na ny varotra faty antoka ary hodiniana ihany koa ny mikasika ny vidin-jiro sy ny rano izay tokony angarahara tsara ny fandaniana ao anatin'ny